Votre blague du jour sur Journal 261. L'amour. Izany tsy efa voavitaka. Fandarana vaovao atolotry Lola. Aza mieritreritra indray mesy papandria itazomandria an'ilay bandy ao. Aza diso fandaharana. Fantsy nomeko eto, fantsy famitana ireo bandy indry. Mahatonga andry ho lasa sipavanaka. Fatin langany tarehany io sipy io. Vahoana. Manja milahy izy, ohatra mandinika be anazy mantsy ala. Ka le film mampandinika be. Akaisaky miseo le sipa dia mitsika la sady mandinika be. Indray fa mila vanitsy. Fa ty film ty ve ho jerena sa hono tsy avela ladiniena le izy nefa sy la jerena tsy azoko. Ka ny lavy masony amin'ny vodin'le sipa. Fa tsy hitako la amin'ilay lamolotra mihitsiny. Piso a, ela rery le sy manja eto tany a. Taoko inona koa io se vamintezy fizy. Ina mbola miaraka amin'ny Ferrari tonga eto raha tsy atakako anatakiloko. Mais oui, tu le sais. Tu es la plus belle, le reste c'est nul. Rehefa Ibrisy no miteny andry hoe ndry rery ny manja eto tany. Lombehivavy tsy vanina izy izay. Aiza ndry rery kiny manja eto tany. Zany no mody ataony rehefa eo imasondry. Fa rehefa miaraka amin'ny bandy akamana izy dia ohatran'izao ny resany. Ny bandy rehefa tena tia andry dia mitsotra ny marina amindry izy hoe betsaka ny vehivavy manja eto tany fa ndry ny manja indrindra aminy. Io ny voninkazo natolo andry fitiavana be. Fa tsy efa boky ato amin'ny resto ato ve io e? Za mihitsy ny teny andrareo azy io ny voninkazo eto. Tena tsy misy appel important be tsy maintsy andrasako zao. Antsao io mibanky amin'ny tany mifiapily le virement omaly. Fa inona daholo zany e? Raha zao fa tantaraiko andry. Ampuzia aloha hitako madio zay tiana. Tonga dia atafa amin'ny lafilafa. Dia ahoana tia? Efa nahita le tany ve la? 300 mètres carrés ahoany, 1000 mètres carrés reny teneniko an'la. Efa mitena raha fa 1 milliard ny budget ako. Minimum zany. Parce que ataoko iny atao tamin'ny 300 mètres carrés, ao zavatra asiko tennis, ao asiko terrain de basket, ao asiko piscine, ao asiko rehetrarehetra. Amin'ny tedavy la tany zao. 1000 mètres carrés, tiako be zany. Tonga any ara-pitsiko raha ohatra ka tonga dia raikitra tonga dia atao niaraka devant. Zay fa aoka zay tapako amin'izay le antsy fa miantso banque io. Misy milliard tonga ao dia tsary zareo mandray an'le izy fa hoe ava izy ny fehiviny ty volo ty fa be loatra. Zay fa tsy maintsy tapahako ty antsy ty fa antsy io banque. Ay mitady tany ianao. Zay ny investissement hitako tsara indrindra rehefa mahazo vola be any banque. Ary indrindra hanana trano. Tonga dia hatsangany eo amin'ilay taniko zany. Milaminy amintsika mijanona. Iny dia avy hatrany dia namelatra fa hoe efa mandromandry ilay tany asian'ilay trano. Tany titre borné aky vao tokony apody mandry a. Ohatrany ao amin'ny parc view. Misy tany amidy ao amin'ny zareo lotissement 300 à 500 mètres carrés. Sady accessible en voiture, ny électricité à proximité. Tsy mila hoe bande be zesta deba be zany. Fa misy facilité de paiement le izy. 30% ny alohandry à compte. Alohandry isam-bolana pendant 11 mois ny ambony. Lotissement Park View Investment lazaina ny ankizy-ndry. Hita eo zay apoakany. Dia lazavindray fa hoe matérialiste Lola. Ndringa tsy te hihinan-kanina dia tsy te ho any angabone. Bandy manana miliarany amin'ny banky. Tsy ampiseho appel ny aminao eo zany. Rehefa mandray antso izy dia lasa misitaka kely aloha. Miafinafina ery tsy amin'ilay miafina be koa nefa ny faray izany dia mivady be andray miantso azy. Fa ilay misitaka kely fotsiny amin'ilay mbola renao ihany ny resany. Allo, mangila aloha re manetsaka tehin'olona fotsiny a. Misy sipako tiako tsy mety zakako zay ty ato efa rano karaha inefatra zay a. La mihitsy ny volako fitianana sio anazy. Nefa tena le sipa fakavady reny mihitsy. Dia zao mitsindrinjiko fa sipa be nofinofy manirikiry zay. Dia tsy miteny mihitsy ala amin'ny telefona fa in'olona tsara fotsiny ako. Efa tapy ty appel ty naka dia mba alefasy le 50 000 ariary fa tena taraiky ato karapanondro koa. Izy ny rapa aminy, io bandy tsy miafina. Manafina aminao ny findainy, ny antsony, ny messageny, izay rehetra lehany. Tsangana izy dia manaraka azy ny telefona, makao angabone izy dia miaraka aminy ny telefona, matory izy dia ao ambany ondany ny telefona, miantso izy dia miafina ao andavarangana. Mot de passe ny tsy omeny anao io findainy io tsy ampindraminy anao.
Isan'andro ianao dia mitaintaina foana io nakaiza indray rapa. Fa i rapa rehefa lasa vadinao dia mivadika matoto. Indraindray izy mipotra dia indraindray izy manjavona. Tsy fantatrao izay alehany. Efa sendra ao an-trano ary izy ka taraiky eo ny telefônina dia mitaintaina ianao io sao dia miantso azy eo ny pôlisy. Satria rapa dia bandy manofy mpanao afera nefa bandy mpanera. Manofy manan-karena nefa bandy tsy mampinan-kena. Ialao fa bandy rainy lainga. Rivotra iaina ny lainga. Fiainan'ny ray manontolo mifototra amin'ny lainga. Ty bandy ty koa dia ohatrakoatran'izay ihany. Karazan-drazany Richard Andrakla. Izy indray bandy efa nahazo azy taona. Saingo manam-bola be ka dia zakany hatramin'ny sipakely vao maniry nono. Rehefa roboka aminy dia lasa amoureuse be, tia vola be ary manofy be. Hatramin'io lasa vady be any ihany raha zao no mitohy satria dia tena leo tanteraka n'le raha fotsy ao mihitsy any izy io. Tena leo tanteraka azy aho. Loka matsatso ny dratso ny so rehefa ray volana zay. Izy amin'io tsy manao brushing, tsy manao maquillage. Ohatran'ireny vorondolo reny. Leo tanteraka mihitsy aho. Amin'izay manao saron-doho foana isaky ny atory. Lohany atory elazany ny tala. Fo maraina lambola eo ihany ny tala. Fofokelika amin'izany mangony fotsiny. Hafa ihany eto amin'ny piso keloko. Eto ihany mampahazo aina ny dada. isaky ny miaononareo dia tsisy ataony efa tsy mitarainany amin'ny vady be an'io. Dia malahelo eroy ianao dia manantena hoe hiala amin'ny vady be an'io izy indray andro any. Inona nefa ny tsisy rahanao afiny? Tiako angelesy lahy. Aza matahotra lafa kely sisa dia matata. Efa ho efa taona izay ny rahanareo dia izay foana ny valiteniny. Satria Richard dia tsy hiala amin'ny vady be an'izany. Fa ianao nataony maty passeport e sandwich anarabaina. Iny bandy iny ilay navoa nampitondra takaitra hatramin'izao. Fa ny tena loza dia Irakry na hoe Christian. Izy ilay bandy virtuelle. Ilay milaza tia ianao nefa ny ary amin'ray alina kilometatra. Dia iny ianao dia mahazo antoka rehefa hoe ho alainy rehefa vita ny fianarany. Mo dia atsony 3 fois par semaine amin'ny WhatsApp dia message kely isaky ny alohany atory. Nefa tsy fantatrao fa ny tanany ilany amin'io efa misakambina sipa. Iny ilay navoan'ny kalavonjy. Jerenareo fa somokotra ry izy dia efa entana ho an'ilay sipany any an-dafo. Dia izao foana. Inandray zao io fonosindry urka. Anniversaire ny aki afaka 15 jours dia andefa cadeau anazy aho. Fa revindro ity vao tonga zay nefa ty fiarahana virtuel ity angeka dessin animé. Bisa satria manao aleny efa tsy mahazo retour. Misy retour ka. Izy koa efa nandefa hitanao anary tsy voindray mandeha. Mata groupage France mantsy ny mandefa netanay. Fandefasana entana tsy makany France izy dia ny France makaty. Misy par avion dia eo amin'ny 15 jours tonga raha ohatra ka tsisy ny sapony. Zay mitsamina koa efa nahatsangana orinasa fanaovana exportation na produits artisanaux. Dia mata groupage France ihany no mitondra ny entanay vao maritime indray satria fa tena be tavy mihitsy ny entana nalefaka tany dia lafo daholo. Dia efa nangona voly izay mitsamina manaovana mariage. Efa nalefany ao ny kiraro sy akanjoko. Firavaka rehetrarehetra. Da efa vita fangatahana. Tia miperatra. Indray tsy hitako. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.